Faly miarahaba antsika rehetra tompoko amin'izao faraparan'ny herinandro izao. Androany isika dia ndao ary hiresaka ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao a. Tsy inona moa izany fa mahakasika ny fampielezan-kevitra n'ireo solombavambahoaka izay hita fa tena efa samy manao aintso zavatra ireo kandida rehetra amin'izao fotoana izao. Ka idirantsika amin'izany ny mahakasika ny fampielezan-kevitra ny Ramatoa Soflira Prince any Analalava any amin'izao fotoana izao a, izay hita fa tena mahoraka dia mahoraka tokoa ary maro ireo vahoaka ny vorolanina manaraka an'izany kandida Soflira Prince izany any Analalava any amin'izao fotoana izao. Ka io no fitinina amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasitsika rehetra anaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity ary azo dininy manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ny rehetra eny rehefa vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny vidéo antsika ary azo dininy doraka izany miabony amin'ny chaîne-antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo azo lefany amin'ny sisy tamatamata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raha ny eo amin'ny samby kandida solombavambahoaka dia miavaka i Ramatoa Soflira Prince satria azo lazaina fa vehivavy manana mahizy azy ary ihany koa ampitraikefa eo amin'ny resaka politika izay. Soflira Prince raha tsy aivontsika dia efa ministra nimponina teo aloha izy ary izao izy no nisafidy ny hirotsaka ho kandida solombavambahoaka ao amin'ny distrikta Analalava izao satria Analalava dia toerana izay fiaviany sady nahalehibe azy ary tanàna azo lazaina fa tena isan'ny tiany raha ao amin'ny faritry ny Sofia. Soflira Prince dia sady mananila avy any atsimotsimon'ny nosy any, izany hoe avy any Toliara ny ankilany ary ao Analalava ny andaniny, izany hoe ao Analalava ny tanàna tena nahalehibe azy ka arariny sitsiny raha toa ka hirotsaka kandida solombavambahoaka ao Analalava izy satria mangetaheta fandrosoana Analalava ka marary aminy ny mahita anireo vahoaka ny Analalava izay mitaraina lava amin'izay mahakasika ny fampandrosoana izay. Ka io no foto-kevitra izay tena nijoroany amin'ity firotsahanko fidiny ity mba hampandrosoana ny tanàna Analalava ary mba hitondra ny heteten'ireo vahoaka manoloana ny zava-misy any an-toerana sy ny mba hitsinjovana ny sosialim-bahoaka tsirairay avy. Amin'ny maha efa ministry nimponina azy izay dia mazava ho azy fa hainy ny marary ny vahoaka ary hainy ihany koa ny manakaiky ireo vahoaka rehetra. Ary fonizy mbola ministry nimponina izay dia isany nahazo tombony ihany koa ny vahoaka ny Analalava ary ny azy dia tsy niandry ho lany na koa hirotsaka fidina izy vao nanao zavatra amin'izany tanàna Analalava izany fa fonizy mbola tsy nieritreritra ny hirotsaka ho kandida solombavambahoaka dia efa niezaka nanao asa sosialy sy ny fanampina ireo vahoaka ny Analalava indrindra ireo be antitra sy ireo marefo. Ia raha mahita ihany koa fa i Soflira Prince dia vehivavy izay tsotra sady tia fihavanana ary tsy manavakavaka ihany koa izy fa izay manatona azy dia raisiny avokoa ary izy dia tsy mifidy sarangan'olona fa miezaka ny manatona ny vahoaka tsirairay avy ary miezaka mananatra sy manentana ireo tanora mba hilofo amin'ny fianarana satria tsapany tsara fa ny fianarana ny lova tsara indrindra ka izay no isany anentanany mafy ireo vahoaka ny Analalava indrindra ireo tanora izay mbola mpianatra mba hilofo amin'izany fianarana izany ka mba tsy ho voarebireby ny rendrarendra sy ny adalana maro samihafa satria raha mahita fa ny tanora amin'izao dia maro no very noho ny izay rendrarendra sy ny andrakandrana amin'ny zavatra izay tsy ahitam-bokatsoa akory fa mitarika amin'ny zava-dratsy ary mety hanimba ny ho avy izany raha tsy misy ny fanontohinana sy ny fananarana kely. Hita sy tsapa ihany koa ny fitiavan'ny vahoaka ny Analalava an'ity kandida solombavambahoaka Soflira Prince ity amin'izao ankatika ny fampielezan-kevitra izao satria hita ary tsapa fa tena vorolanina ny vahoaka vantany vao tonga ao an-toerana ity Ramatoa izay efa ministra nimponina teo aloha ity. Araka izany dia azo lazaina fa tena fitia mifamaly tanteraka ny eo amin'ny vahoaka ny Analalava sy ity Ramatoa Soflira Prince ity amin'izao ankehitriny izao ankatika ny fampielezan-kevitra izao. Ary ny vahoaka ny Analalava dia matoky tsy manantena fa ity Ramatoa ity no afaka hitondra ny hetahitan'izy ireo any amin'ny fanjakana faratampony amin'izay maharary azy ireo sy amin'izay fampandrosoana lalina izay iandraindrain'izy ireo izay amin'ny tanàna Analalava ity. Raha asiana jery totoka kely dia Analalava isan'ny distrikta voalohany nanana an'izany sekoly lehibe izany raha ho an'ny faritra Sofia ary io no distrikta tena azo lazaina fa manatantara indrindra raha amin'iny faritra Sofia iny noho ny izay antony nanana ny sekoly voalohany izay. Ary tao no nandranto fianarana ireo olom-pirenena maro
tamin'ny izany andro zany toan'ny Philbert Tsiranana sy ny maro hafa ireny. Ka araka izany tena azo lazaina fa distrikta farakin'izay handroso ity Analalava ity raha ho an'i Madagasikara iray manontolo. Nefa ny mampalahelo sy ny mahagaga dia ity distrika Analalava ity no azo lazaina ihany koa fa distrika farany gisitra raha ho amin'iny faritra Sofia iny. Tsy vita ny haratsin-dalana eo ihany koa ny fotodrafitrasa izay misy ao an-toerana azo lazaina fa tena efa tranaina ary tsy manaraka ny fenitra izay iainana ankehitriny intsony. Ka izay no mahatonga ny voaka Analalava tena mangetahita fatratra an'izay fampandrosoana izay ary tena mila olona tena tiany Analalava izy ireo ary vonona ny hitondra hitahitany vahoaka sy hampandroso an'ity distrika Analalava ity. Ary Ramatoa Soflera Prince no eritreretin'izy ireo fa vaholana amin'izany rehetra izany. Amin'ny maha efa ela any distrika Analalava izay dia efa maro ireo sombavim-bahoaka sy ireo mpitondra ny fandimby tao amin'io distrika io fa mbola tsisy nahita vaholana mihitsy mandraky ity androany. Misy aza ireo izay milaza ny tena tiany Analalava isaky ny fampilezan-kevitra ihany no mba hita fa mody miezaka manao kely amin'izay mba mahazo ny fony vahoaka ao Analalava ao. Nefa tsy izay no tena tiana sy tena takiny ireo vahoaka Analalava amin'ity distrika izay mamin'izy ireo ity fa ny tena fampandrosoana maharitra ary ilay olona tena vonoka isalahy sy fanometanana amin'izy ireo ho amin'izay fampandrosoana any Analalava izay no tena tadiavin'izy ireo fatratra amin'izao fotoana izao. Lasa ihany ny 5 taona lasa izay nitondrany sombavim-bahoaka teo aloha tao Analalava tao fa mandraky tiany androany ho ireo vahoaka tsy mbola nisy ny zavatra hitan'izy ireo niova loatra amin'ity distrikan'izy ireo ity fa toy ny mbola teo aloha foana ny zavatra miverimberina misy ao. Ka izay no antony iray lehibe ihany koa mahatonga azy ireo mila olom-baovao mba ahafahana mampandroso an'ity faritra ity. Tsara ho marina fa Soflera Prince dia kandida izay natolotry ny Irmar izany hoe ireo rehetra miaradia amin'ny Andry Rajoelina ao Analalava ao. Araka izany dia kandidam-panjakana ity Ramatoa Soflera Prince ity. Ka noho izany Madagasikara tsy maintsy mandroso ny tanjona araky ny slogan izy ireo hatrany ka izay no hoentiny Soflera Prince ao Analalava ao amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe Analalava tsy maintsy mandroso ho izy hatrany. Ary araky ny tombatombana amin'izao ankehitriny izao dia mbola tsy nanomboka akory ny fifidianana efa hita taratra sahady ny mety hahalany an'izany Ramatoa Soflera Prince izany raha ho amin'ny distrikta Analalava no asiana resaka satria hita fa tena be mpanaraka sy be mpitia ity Ramatoa ity ao Analalava ao amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay ara tomboko lasy tomboko vavy sy ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravo nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Aza diny ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny amsesy tao matamatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.